Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Ireo fombafomba amin'ny fandevenana izay tsy mety amin'ny kristianina. Izay indray havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Maro tsy ho voatanisa eto mihitsy havana ireo karazana fombafomba izay hitantsika amin'ny fandevenana amin'ny fiarahamonina malagasy. Ary samy hafa izy io arakaraka ny foko sy ny faritra izay niavian'ny olona. Fa itsika kosa nefa ny maha-kristianina antsika dia tsy tokony ho mpanara-dreny rano amin'ireny fomba samy hafa ireny fa mila mamantatra tsara ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fanamariana voalohany izay tiako homena antsika dia izao ity vidéo ity dia resahantsika mahakasika ny fandevenana fotsiny. Izany hoe tsy ho resahana ato izany hoe inona ilay fombafomba atao raha ohatra ka mbola ao am-bohatra ilay razana zany. Fa ny fandevenana fotsiny zany no resahantsika eto. Ny faharoa dia izao ny tanjon'ity vidéo ity dia tsy hoe anevateva ny fomba fisainana malagasy na hoe ny fomba malagasy ny fomba fijery malagasy fa anazava fotsiny ny hoe ohatran'izao ny an'ny malagasy ohatran'izao ny an'ny kristianina mba ahafahana manavaka an'ilay izy. Ary ny fahatelo dia ho an'ny kristianina ny fototra izay iaingana amin'ny zavatra rehetra izay atao dia ny tenin'Andriamanitra. Salamo 8:100 fa ny ilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Hoentiny eo amin'ny tenin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ho an'ny olona tsy kristianina kosa, ho an'ny olona jentilisa zany dia tsy ny tenin'Andriamanitra mihitsy ny azo no mitondra ny mibaiko ny zavatra izay ataony fa ohatra zao hoe ny fandehanana any mpanandro. Ny mpanandro zany ny manazava hoe amin'izao nareo ny mandevona, amin'izao ny oran-devenana, izao ny manokatra ny fasana, ohatran'izao ny atao rehefa hanidy fasana, miteny ohatran'izao rehefa hanao an'ilay izy dia misy zavatra isan-karazany zany izay ny mpanandro no mibaiko azy. Dia zany hoe amin'ny fotom-pisainana malagasy amin'ny ankapobeny dia ny hoe ny mikitikitika fasana égale mikitikitika fahafatesana. Ka zavatra tena saropady io ary tsy maintsy ilaina fitandremana be dia izay no mahatonga ny hoe ny mpanandro manazava hoe reto avy ny tsy azo atao fa raha tsy zany dia mikitikitika fahafatesana ianao dia mety ianao indray no ho faty eo raha tsy manaraka an'ilay izy zany. Amin'ny ankapobeny zany dia izay ilay fomba fijery. Dia ny fomba fijery koa amin'ny ankapobeny dia ny hoe ny olona efa maty dia mbola mety mivezivezy mandalondalo eny naninaniny eny foana ilay izy dia mila hitandremana zany sao dia arahany iny lolo ho an'ilay olona efa maty iny ianao. Dia ny zavatra olana nefa dia izao be dia be tsika no mitonina hoe kristianina efa nanaiky hoe hanara-dian'ny Kristy kanefa ny fotom-pisainantsika dia mbola ilay fotom-pisainana jentilisa ihany. Ianao fotsiny mety tsy mandeha makany fanandrona fa ilay teny rehetra izay nitenen'ny mpanandro dia mbola arahanao sy ajainao sy atahoranao daholo ihany. Ary izay mihitsy no izahana hitsy amin'ity vidéo izay ataontsika an'io ity mba hahafahantsika mamantatra tsara ny sitrapon'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra amin'ny Romana 12:2 dia milaza ny amin'ny hoe miovaozy izy. Aza manaraka ny fanaony izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantarana ireo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sy adakasitrahana no marina. Tsy maintsy entinao anatrehany tenin'Andriamanitra foana hoe ankasitrahan'Andriamanitra ve marina ratsoratra masina ve izany zavatra izany fa tsy tonga dia hoe atao fotsiny satria hoe manao ny olona. Reto raha misy fomba vitsivitsy aloha izay ho resahako amintsika zany. Voalohany izao dia ohatra ilay hoe mandika afo rehefa avy mandevona na koa ilay hoe tsy mahazo mitoditodika dia asiana afo zany eo amin'ny tokonam-baravarana dia tsy maintsy misaoty an'iny afo iny daholo izay rehetra olona avy nandevona ka hiditra ao an-trano. Dia ny amin'ny malagasy dia tena zava-dehibe zany satria izy mbola mieritreritra hoe ilay lolo dia mbola mety mandehandeha eny ihany ary ny lolo dia tsy tia afo. Ka raha ohatra ka tsy asianao afo ny tokonam-baravaranao dia mety mbola anaraka anao an-trany an-trano any izy. Na koa raha mitoditodika ianao dia ohatran'ny hoe mbola mitaditady anazy ihany zany dia ny fasana tsinona ny sokatra dia mivoaka ireo lolo ireo ka anaraka anao zany ireo raha ohatra ianao ka tsy mitandrina manao an'izay zavatra izay. Ho antsika kristianina ry havana raha mandinika ianao ny fanakam-pinoana apostolika fotsiny izao izay atao matetika any amin'ny fasana dia misy ilay resaka eo na hoe itsika dia mino ny fisian'ny fiainany tsy hita, itsika dia mino ny fitsanganan'ny tena maty ny fiainana mandrakizay. Izany hoe ny olona efa maty amin'ny kristianina dia tsy mivezivezy en'izany mihitsy ny fanahany hoe lasa lolo zany fa tonga dia mandeha avy hatrany makany ny fiainany tsy hita ny fanahan'ilay olona efa maty. Ary izay ny finoantsika zany. Ka raha ohatra ianao zany ka mbola manao an'ilay fomba jentilisa dia mbola tena contradictoire amin'ny fonoanao zany ilay izy manohatra ilay fomba fisainanao amin'ny fisian'ny fiainantsika zany zany zavatra izay ataonao zany dia izay ny tsy mampety an'ilay izy ho antsika kristianina. Ny faharoa dia ohatra zao ren'ilay hoe mampiasa toka. Io koa tena zavatra ngeza be io. Ampiasaina foana ny toka amin'ny zavatra rehetrarehetra.
ho an'ny olona tsy kristianina zao raha ohatra zao ka andehandevina ohatra le fiara de rahana toka kely aloha na koa hoe iady an'le fasana mandraraka toka kely aloha na anototra an'le fasana mandraraka toka kely aloha misy zavatra be dehibe atao zay andrarahana toka kely foana ary ny foto-kevitra ao anatin'ny mandraraka toka kely iny de ny hoe maomena toka zany le razana zany hoe amena kely izy zany mba ampitonitony an'zareo sy tonga an'zareo otrany hoe anome fahazaon-dalana anao hanao an'iny zavatra iny satria zareo zany raha vao ohatra ka tsy ataonao an'izay de mety hososotra aminao izy da mety hoe tsy ajainao izy zany de mety tonga de hitolaka any aminao indray le fahafatesana rehefa avy eo zany de izay fomba fijery zay tsy fomba fijery kristiana satria efa naveriko teo ihany aminao itsika kristiana de tsy mieritreritra hoe mifandray intsony amin'ny olona efa maty ka hoe andeha ampisotro toka ny olona efa maty zany ndray tsy manana an'izany fomba fijery zany tsika kristiana fa raha manao an'izany ianao de tena manohatra mihitsy ny fomba fijery ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny hoe rehefa maty ny olona de any amin'ny fiainatsita ny fanahany fa mbola ohatrany hoe omena toka ihany zany le izy de tsika tsy mampisotro toka ny olona efa maty zany ohatran'izay koa ny fahatelo de le hoe ampanarahana an'le olona ny zavatra zay tena tiany tamin'ny fahavelony zany rehefa aleviny izy na koa hoe raha ohatra ka kambana zany le olona ny maty de ampanarahana azy ny vatanapondro mba tsy so de hoe mara lasa maty ho azy io zany le anankiray raha vao tsy atao an'izay de ho antsika kristianina de tsy manana an'izany intsony tsika le zavatra tiana de mety ohatra hoe satroka tehana kapa kiraro raha tena mihinana paraky foana izy de asiana tongobolo raha olona mpisotro coca-cola izy de asiana coca-cola miaraka amin'ny alevina miaraka amin'ny any satria de hoe raha ohatra ka tsy asiana an'izay ao de ino no ivezivezeny aminao eo ino ny ivezivezenao foana iny zavatra zay nitadiavina iny de azonareo raha mahita andreny fasana misy fasana de mipetra misy kapy eo misy kiraro misy pataloha eo amin'le fasana misy lobaka eo amin'le fasana soatran'izany aza mba mikitikitika andreny manao andreny maka andreny de manao andreny fa misy fanahy maloto ao anatin'ireny zavatra ireny de ny tiako tanenina amintsika de izao mila mandinika tsara tsika kristiana rehefa nyteneko to hoe tsika tsy mieritreritra ntsony hoe rehefa maty le olona de mivezivezy mitady kapa eraky ny tanàna na hoe mivezivezy mitady paraky fa rehefa maty izy dia any amin'ny fiainatsita avy hatrany any zay zany ny bazy ny zavatra rehetra fa raha vao ohatra anao ka tsy mieritreritra an'izay de manohatra mihitsy ny ambaran'ny baiboly ny amin'le hoe any amin'ny fiainatsita avy hatrany ny olona rehefa maty de ohatran'izay koa ny manidy fasana sy ny ohatra hoe miazona ny lakile apasana io koa tena raha be resaka be dehibe koa ny resaka ao ambadika izy io za zao tamin'ny toerana anankiray izay nitondrako fiangonana dia nisy olona nanantona ny mpivady de nyteny izy zay pastera mikasa anamboatra fasana izy satria ny fianakaviana izy de tena mbola manana fombafomba be dehibe zareo rehefa nokatra fasana zany izy raha vao misy maty ary zay izy tsy avelandreo mihitsy hanao an'izao fanokafana fasana io raha tsy manaraka andreo fomba reo satria mbola matahotra sy mbola mitandrina an'izany le olona ozy izy de nefa zay makristianina de tsy mety amin'ny antsony le izy de nisafidina mivady hoe aleo aratsika manao fasana mihitsiny ho atsika raha ohatra ka izay zany de tena tiana atao amin'ny mahakristianina mihitsy le izy fa zay tsy akapanandro zany fa rovina fotsiny daty mahavaka ny pastera dia ataony fiadinan'le fasana de tena natao le izy de rehefa tonga teny de nanao fanompampiavahana zay teo anatin'le izy de ny tenako mihitsy ny tonga de niady voalohany an'le izy teo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy de niady daholo koa mipiasa rehetrarehetra de vita le izy de nasiana fanompampiavahana de nampahirezina tsara mihitsy aloha satria so de hoe matahotahotra soatran'izany de vita tsara mihitsy le izy ary tena nafinaritra satria tao anatina fiarahamonina zay tena mbola matahotra ny resaka fasana io mihitsy no nanaovana an'izany zavatra any de hitan'ny olona teo hoe tena vavaka koa ho antsika kristianina de afaka tsara mihitsy anaovana zavatra rehetrarehetra amin'ny zavatra zay atao de avy eo ny fantenana petraka loha de hoe atao hoe zany lakile apasana ay zany ty lakile apasana ty amin'io tanàna io de tsisy mahasamy mitazona ny olona satria hoe mitazona fahafatesana fa ny mpanandro no mitazona lakile apasana ny dikan'izay isaky ny andevina zany de tsy maintsy mandeha makany amin'ny mpanandro foana fa ireo zany no mitazona an'io lakile apasana io de za moa no teny tamin'izareo hoe izany fomba fijery zany de fomba fijerin'ny jentilisa zany fa ho antsika kristianina dia mitovy amin'ny lakile rehetrarehetra ihany iny zay mitazona an'iny de mety daholo ary rehefa tsy sahanareo de meo anaty azomiko de avy eo de nitazomy zareo moa le izy de ny lamina de tsisy ninina mihitsy ny tranga fa vita somatsara le izy de ho voninahitra Andriamanitra rery ihany de zay zany ny ampahafantarina antsika kristianina hoe
tsy misy eritreritra ny amin'izany tsika hoe ty lakile ty a dia misy an'izao misy an'izao fa tazomy le lakile a dia rehefa manidy an'izy tsy misy hoe tsy maintsy nizoky olona na zandry olona manidy an'io fa raha tsy zany a dia misy ohatran'izao na hoe tsy maintsy misy tenitenenina ohatran'izao na tsy maintsy misy zavatra atao ohatran'izao fa dia idina tsoatran'izao fotsiny izy a ohatran'ireny manidy varavarana rehetrarehetra ireny ihany. Dia ny farany a izay ngeza indrindra dia ny fandehanana makany amin'ny mpanandro. Le fandehanana makany amin'ny mpanandro dia le mijery andro zany hoe inona ny andro tsara andevenana na hoe inona ny ora tokony anitrihana ilay razana ao anatin'ny fasana. Dia tena be dia be ny olona mbola manao an'izany fa ny tenin'Andriamanitra ry havana dia tena mazava tsara any amin'ny Deutéronomie 7:20 fa tena tsy ankasitran'Andriamanitra fa avitavitany anatrehan'Andriamanitra mihitsy a ny fandehanana makany amin'ireny olona fanandrona reny. Le mijery andro hoe tsy vitany hoe mijery andro ohatrany hoe mijery météo fa misy finoana mihitsy manko ao ambadika le izy. Misy finoana mihitsy hoe ty andro ty a mety fa ty andro ty a mety isy mety ratsy ty andro ty. Ka raha ohatra ka amin'ny olona rao ny mandevina dia tonga dia grobaka. Dia ho faty menakavo daholo nareo a misy ohatran'izao dia lasa misy finoana ohatran'izany tafiditra ao anatin'ilay izy. Ho antsika kristianina dia efa mety daholo ny andro rehetrarehetra tsara daholo ny andro rehetrarehetra fa tsisy hoe andro ratsy zany. Dia dikan'izay afaka andevenana daholo ny andro rehetrarehetra. Ny ora rehetra dia azo andevenana sy anitrihana ilay razana daholo fa tsy misy hoe ora voafaritra hoe eto ihany fa ratsy zany a efa misy finoana tafiditra ao anatin'ilay izy a dia manjary lasa mifangarongaro ny finoantsika kristianina dia mila mitandrintsika araka an'izany. Inona zany ny tokony atao? Ny tokony atao dia tsotra fotsiny a azonao atao tsara mihitsy ohatra zao manao akanjo fisaonana, manao akanjo mainty na fotsy a rehefa mandevina satria na ny tenin'Andriamanitra dia miresaka ny amin'ny fisaonana. Afaka mitomany koa ianao fa misy koa manko hoe tsy mahazo mitomany fa ohatran'ny tsy kristianina raha vao mitomany. Afaka mitomany satria ny tenin'Andriamanitra miteny hoe miara ory a amin'izay ory a miara mitomany amin'izay mitomany a mifampitondra izay mavesatra azo atao tsara mihitsy a ny mitomany. Dia ohatran'izay koa ny hoe asy fampivavahana eo amin'ilay fandevenana zany eo amin'ilay fasanao mba ho fampaherezana koa iny a ho an'ilay olona izay miara-manjo sy ny ana-manjo sy ny olona rehetrarehetra izay tonga eo zany enona ny tenin'Andriamanitra mba ahafahana mandihy ny tenany amin'izany hoe ohatran'izao daholo ny hafarantsika velona rehetrarehetra. Dia sokafana fotsiny ilay fasana dia idina ohatran'ireny zavatra sokafana sy idina rehetrarehetra ireny a tsy asiana tenitenenina, tsisy fombafomba tao, tsisy rituel tanterahana fa dia makany manam-pahefana anao mangataka lalana hoe hanokatra fasana dia tanterahana izy a dia mandeha mody a dia izay tsisy zavatra atao mihitsiny ny antsika kristianina satria izay mihitsy ny antony nahatonga afan'i Jesosy Kristy hanafaka antsika amin'ireo zavatra samihafa izay mampatahotahotra antsika ary ny fahafatesan'izany ho an'ny kristianina tsy zavatra mampatahotra zany na hoe fasana dia zavatra mampatahotra ka na dia manondro fasana aza tsy azo atao fa tena azonao tondrona tsara ny tananao mihitsy ny fasana raha kristianina ianao. Dia itsika kristianina zany omena izay fahefana izay tsika ao amin'i Jesosy Kristy dia aza matahotra ry havana, aza misalasala koa fa raha vao miana any ianao na matahotahotra manao an'izy dia tena tsy mety fa tena mila mijoro tsara. Raha mbola matahotahotra anao dia mangalapa nompon'Andriamanitra hiaraka hoe mamokatra ilay fasana aminao ao dia mivavaka aloha vao sokafana ilay izy na mivavaka aloha vao manidy an'izy raha hoe mbola matahotahotra makelikely zany no finoanao farany tena marina da raha matokony tompo ianao tsy misy ninina mihitsy tokony hoe iseho aminao ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Dia mahereza ry havana averiko ihany aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina mba hamatarana reo sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Amin'ny video manaraka tsika dia resaka mahakasika ny famonosan-damba satria be dia be koa ny olona no mamono lamba rehefa hoe andehandevina io zany dia manaratra hoe famonosan-damba fa video hafa koa ny resahantsika ny amin'izay. Dia samy tenin'Andriamanitra daholo ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Kasikara mutano manakarinindinda ratinam taitkuan razana nifanajana fitiavakavana tsy afindre nefa lasa tsy ho afaka iasahoantandrazana ambany ny fanahy ny fahafatesana tsisy fitsarana fa